Evoaka amin'ny rapitsindray ny larana vaovaon'ny gazety soa ahitantsika ireo torohevitra toromarika ary paikapaika madinidinika entina hiatrehana indray ity herinandro ity. Laharana faharoa amin'ny gazety soa evoaka amin'ity taona ity zany io larana ao amin'ny rapitsio. Nyaradi fagati fabitantana tsin fandao nitokiny famzahaina ao anatin'ity laharana fa enina fitopolo sy efajato ity dia manazava ny gazety soa fa ny volana janoary dia volan'ny loko fotsy ka miompana indrindra amin'izay ny lamody atolotra amin'ity laharana ity. Ny famakianao ny gazety koa no ahafantaranao fa taona natokana ho an'ny fizahantany maharitra ity taona 2024 dia avintsika ity. Ary fantatrao ve fa tamin'iny taona 2024 iny kosa no ambony indrindra ny maripana maneran-tany. Ny plume de paix dia hitondra ny mamasoa amintsika ny fomba fijery vaovao amin'ity taona vaovao ity mba hitondra soa ho antsika rehetra izany. Anokana ny gazety lahatsoratra manokana ihany koa ny momba ny Lapierre ao anatin'ity laharana fa enina fitopolo sy efajato ity. Satronany amin'ny lahatsoratra hoentina aminao ihany ireo novakiana ireo fa mbola maro be ny lahatsoratra avy eto toerana na avy any ivelany no man'ny gazety ho antsika mpamaky tsy mahafoy azy. Aza dinona dia ny rapitso ny maka ny anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Manapetra ny fotoanantsika to plasitoko vavo amin'ny rapitsondray mamy fotoananao ny sampana fampalalama vaovao eto fahitalavitra ma TV mamy fotoananao zany zay ho amin'ny rapitsondray ary mametraka ny velomandrapitafa ao amin'izay indray.